Filipianina toko voalohany, andininy voalohany. Filipianina toko voalohany, andininy voalohany. Filipianina toko voalohany, andininy voalohany. Paoly sy Timoty, mpanompon'i Kristy Jesosy, mamangy ny olona masina rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny mpitandrana sy ny diakona izay any Filipi. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatserovako ho anareo, mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra, ka mangataka amin'ny fifaliana noho ny firaisanareo ampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no atateraka izany mandra-piavo ny andron'i Jesosy Kristy. Fa marina izany fiheverako anareo rehetra izany, satria efa mby atom-poko ianareo, fa piombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra, na amin'ny fifatorako, na amin'ny famaliko ahafatsiny ny filazantsara sy ny fampianarako amafiorina azy. Fa Andriamanitra ny vavolombeloko, fa manana anareo rehetra indrindra aho amin'ny famindrapon'i Kristy Jesosy. Ary zao no angatahako, dia ny mbola hitombony ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio ampo ary tsy hanantsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo, sady feno ny vokatra ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Amen. Zay teny zay no tia nazaraina amintsika ihany koa, ary ho anareo koa zay teny zay avaty amiko. Ary eo amin'ny andininy fa 7 no tena tiako tsindrina, fa tiako famparezana anareo le alohan'ny andininy fa 7 hoe ianareo rehetrarehetra tetoko zay efa teto hatramin'izay ka hatramin'izao, dia hoy hoe ozy le voasoratra hoe efa piombona amin'ny fahasoavana ananako ianareo, efa piombona amin'ny fahasoavana ananako ianareo, ka ianareo koa ipiombona amin'ny fahasoavana ananako, na amin'ny fifatorako, na amin'ny famaliko ahafatsiny ny filazantsara, satria sy ny fampianarako amafiorina azy. Zavatra tena tiana nampitainantsika tamin'izay taona rehetra zay dia Jesosy ny fototra, Jesosy ny ivony. Ary zavatra tena tiana nampitaina amintsika tao anatin'izay rehetra zay sy amola ho avy tsy ovy io, dia zao anafatsiny ny filazantsara. Amin'ny teny frantsay izy dia lazainy hoe défenseur de l'évangile, zany hoe mila arovany io filazantsara io, satria misy manafika, misy midetourne, misy mamily, misy manodina ary manatsatso sy manimba ny filazantsara tena izy. Dia lasa any amin'le hoe filazantsara an-tany, lasa any amin'le hoe lasa tsy ao amin'le teny tsy misy klema intsony. Azontsika ve? Lasa ao amin'le teny tsy misy klema, lasa tsy ao amin'le teny tsy misy klema intsony. Ary zay raha teo mahatonga Paoly ny teny tamin'ny Timoty hoe avy ny andro zay tsy azakan'ny olona ny teny tsy misy klema intsony, fa angididy sofina izy dia hiala amin'le teny tsy misy klema, dia amory mpampianatra ho azy zay hampianatra azy araky ny filany. Hitantsika izany eto Madagasikara, hitantsika izany manerana zao tontolo zao. Fa ny antsoin'i Jesosy ianahy, dia ny antsoin'i Jesosy ianahy dia ho mpanafatsiny ny filazantsara, hidéfendre ny évangile, défenseur de l'évangile. Dikan'izay raha iso an-tsaina zany hoe défenseur zany, ohatra hoe défenseur de droit de l'homme, inona ny ataony hoe mpiaro ny zon'olombelona. Jerena, sao dia misy mampiasa zaza tsy ampy-taona. Jerena, voaza ve ny zon'olombelona rehetrarehetra, ka rehefa mpiaro ny zon'olombelona ny olona anankiray
dia tsy maintsy mijery foana izy hoe ity ilay zon'olombelona manahoana ny fiainan'ny olombelona. Zay hoe miaro ny zon'olombelona, défenseur. Raha ohatra manao sport dia misy ny défenseur. Ny défenseur dia miaro ny baolina tsy hiditra any amin'ny camp-ny zareo. Défenseur zay. Amin'ny filazantsara koa dia zay. Misy ny défense. Amin'ny firenena dia misy ny ministère ny défense. Io défense io ndray dia miaro zany ny tanàna, miaro ny vahoaka, miaro zay rehetrarehetra eo aminy. Dia napetraky ny tenin'Andriamanitra tamiko, ary napetraky ny tenin'Andriamanitra amintsika, ary napetraky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Paoly dia hoy izy hoe hanafatsiny ny filazantsara. Miteny mihitsy Paoly any amin'ny Timothée any, tsy diso aho hoe noho ny aminareo ny lasa amin'ny Romanina, noho ny aminareo ny lasa hitenenana ratsy ny filazantsara. Dia be da be ny olona amin'izao fotoana zay manodina an'ity filazantsara ity dia lasa tsy te herika filazantsara tsony ny olona. Ary noho le olona milaza fa kristianina dia lasa noho ny ataon'ny olona maro, mahatonga ny olona tsy te hivavaka tsony, mahatonga ny olona tsy te hiditra am-piangonana tsony, mahatonga ny olona tsy te hamaky Baiboly tsony, satria be da be ny tsy araka ny tenin'Andriamanitra tsony. Dia noho ny aminareo lasa hitenenana ratsy ny filazantsara. Dia zay koa ilay zavatra napetraka hoe izao vita zay mission zay henitaona zay. Dia rehefa vita zay foana ny lazaintsika hoe tsy mitazo eto, mandeha mitory dia manafatsiny ny filazantsara ihany koa ianao, fa tsy sanatria ianao hiverina anarato. Azonao ilay hiverina anarato. I Petera io resantsika io. Petera rehefa natsona tamin'ny voalohany teo am-panaratona ny nanatsona azy. Azonao? Rehefa natsona teo am-panaratona izy échec ny fiainany, tsy nisy tsisy trondro azony. Dia rehefa tonga Jesosy dia Jesosy hoe arotsay ny aratonao. Izy moa ilay ny adevitra teo nandritry ny alina nandrotsahako ny arato tsisy nina azoko. Fa noho ny tenao dia arotsaka ihany ny arato. Narotsaka ny arato, feno trondro ny arato. Rehefa feno trondro ny arato dia hoy Jesosy hoe aza matahotra fa amin'izao sisa izao tsy trondro tsony no aratonao fa olona. Avy anaraka fa nataoko mpanarato olona nareo. Rehefa nivandray ny olana zany, lasa succès le fanaratona, fa najanony Jesosy teo hoe tapitra eo le succès na fanaratona, fa démonstration de force avy aty amiko fotsiny iny. Fa tsy ianao tsy anjomontsony, tsy anarato tsony, fa io fotsiny démonstration hoe vitako manisy trondro anaty arato, dikan'izay tsy problème aminao tsony ny any an-kibonao sy ny mombanao, fa ndao anao anarato olona ho anahy. Alleluia. Dia nanomboka teo tsy nahita ny Petera nanarato tontsika nakany an-dranomasina, fa nanaraka an' Jesosy izy. Nataon'i Jesosy ho mpianatra izy, nandeha nitory izy, nandeha niasa izy, nandeha izy tany amin'izay rehetra nalehany. Fa ny zavatra nisy dia zao, maty Jesosy. Rehefa matin'izay Jesosy dia inona nataon'i Petera? Ndeha anjono azy izy. Dia lasa indray izy miverina nanarato. Le netsona azy tarihan'ny voalohany tariha efa nanendahan Jesosy azy tao niverena indray. Dia avy eo izy nandeha nanarato indray. Nanarato indray izy dia ahoana? Échec indray. Tsisy trondro azo ny taona kely ary. Dia tonga indray Jesosy. Iny ny tantaran'ny misa teo hoe fantatra Jaona iny mpianatra ry. Tonga Jesosy dia rehefa tonga Jesosy dia niteny tamin'ny Petera indray, manako anina fa nareo ry zanako. Tsy manana. Arotsay ary ny arato. Nandritry ny alina tsisy azo teo, arotsay indray ary anaovako azy osy Jesosy. Narotsaka indray le arato. Feno le arato. Feno le arato fa feno ary le arato tsy nitritra. Mbola nidémontreny Jesosy teo indray, inona indray ty ataonao ty Petera? Lasa indray Petera nanjono, nefa ny asa nasaina napetraka Petera dia hitory filazantsara, lasa indray izy nanarato. Satria maty Jesosy, satria tsy teo tsony Jesosy. Dia rehefa tsy teo tsony Jesosy tany amin'ny l'an 30-33 tany zany teo Jesosy. Zao efa 2019, be da be nefa nanarato. Azonao? Efa niverina, efa tsy ao amin'ny Jesosy, efa tsy ao za Jesosy zany ndao anarato, manarato olona, manarato fahotana, manarato an'izao rehetrarehetra zao. Niverena ny Jesosy indray mandeha Petera. Nalaina ny arato, feno ny arato. Dia zavatra hitantsika tao anatin'iny tsy zaka tsony le izy. Fa i Jaona niteny tamin'ny Petera hoe impianatra ry. Rehefa nahita an' Jesosy Petera, niafina izy fa tsy sampotra. Inona nahatonga azy niafina? Satria izy niboridana. Satria izy niboridana. Ary rehefa niboridana zany izy am-panaratona, menatra an' Jesosy izy, dia ngamba izy niafina ny kamofola tao anaty rano tao. Dia mba natero akanjo aty ary zalahy. Evo ny ara-panahy zany dia zao. Raha vao tsy mandeha amin'ny antso napetraka Jesosy ianao dia miboridana.
brida naram-panahy ianao, tsisy fahefana tsony, tsisy autorité tsony, tsisy famasinana tsony, tsisy tahotra ny olona intsony, tsisy hery sy fahefana tsony ny torianao. Fa lasa zay amaly fahalolona no ataonao. Lasa zay lanila sitraka no ataonao. Ahoana ny lera lahatato hoe amboary le fitory-teninao tany ampiasana, ka voaroka mihitsy izy fanotory an Jesosy. Dia avy eo rehefa tonga tandray dia amboary le zavatra fitorianao, amboary kely. Tsisy amboariny zany io. Rehefa sain Jesosy lazaina ilay izy dia lazaina. Firifiry ny teny azo tamin'ireny fitoriana amin'ny mateve reny. Firifiry ny teny azo rehefa lazaina eto hoe sekta, mpitsaratsara, masika, sy ny sisa, sabatista, mpanenjika fiangonana, sy ny sisa. Fa rehefa zay ny nasain Jesosy nambara, défenseur de l'évangile. Tsy zakan'ny olona mpanao fahafolo-karena mihitsy nke reny teny reny. Tsy zakan'ny mpapetraka olona ambany lalàna nke reny teny reny. Tsy zakan'ny olona le mametraka fombafomba nke reny teny reny. Kanefa rehefa zay ny tenen'ny tompo, na dadanao neo, na dadabeanao neo, na izany eo, rehefa zay ny nandrahan Jesosy anahy dia ambarako zay. Satria tsy olombelona ny ilako fity fa Andriamanitra. Fa raha mbola misy sitraka aman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy. Afarako anao koa zay rehefa andehanao, rehefa any amin'izay alehanao rehetra. Aoka anie Jesosy no henonao. Aoka anie Jesosy ny ilanao fity. Aoka anie Jesosy ny ilanao sitraka. Fa zao ny lazaiko anao, ary akaraiky ny nambaran'le rahalahy teo, sabatra io entinao io. Ary rehefa sabatra io entinao io, tsy maintsy mandratra io. Tsy maintsy mampisaraka io. Tsy maintsy manavaka ny marina sy ny diso io. Tsy maintsy manavaka ny mety sy ny tsy mety io. Tsy maintsy manavaka ny maizina sy ny mazava io. Ary zay ny ilaina amin'izao fotoana 2019 zao, olona mitondra sabatra. Fa tsy hoe maitso ny atsy dia maitso koa aho. Vadika indray orange ny atsy dia orange koa aho. Dia mivadika ny atsy mangamanga ny atsy dia mangamanga koa aho. Tsisy sabatra hoentinao eo. Ary tsisy ady mihitsy amin'izany fa milamina foana, tranquille. Satria mahay ianao zany, ki mahay milomaniko. Zay hevitra atsy, zany tokoa, tena mety zany, tena zay ka, tsona tompo zany si. Mandendray vadika atsy, tena ao zany, tena mety zany. Kinona ary zany, tsy fantatra tsony ianao ty hoe inona, fa mangy ianao sa fotsy, sa mena, sa maitso. Alleluia! Mila fijoroany ty filazantsara ty. Fa rehefa mijoro amin'ity filazantsara ty, dia hoy Jesosy, sao dia heverinareo fa hitondra fihavanana. Sao dia heverinareo fa hitondra fihavanana. Fa za tsy hitondra fihavanana, fa za hitondra sabatra. Fa manompoka zao, dia ao an-trano misy olona roa fanohatra ireo. Ny ray ny vinato vavy fanohatra amin'ny rafozany, ray fanohatra amin'ny zanany. Zany hoe dangereux nge zany. Ka andehanao sa tsy andeha? Fa zay nefa couleur meny Jesosy. Efa zay nambaran Jesosy. Ny rahalahin Jesosy ary miteny azy hoe misy demonio. Ny ray aman-dreny Jesosy azy miteny azy hoe mamela azy fa tsy dia tena mieritreritra loatra izy. Satria tedavin Jesosy, aiza ny naleny, 12 taona izy ao tempoly. Tao izy nampianatra, natsony ny ray aman-dreny, avy sady niaroaro an Jesosy. Tsy dia normal loatra izy ty. Ka raha ianao hitady hoe ho ataon'ny olona normal foana, dia tsy hijoro amin'ity ianao. Tsy ho défenseur ianao. Défenseur zany nge lalahy tena tsy manaikinaiky zany. Défenseur zany tena miady zany, tsy isin'ny fahafatesam-baolina. Io zay tena mampiombona ny fahasoavako ianao, amin'ny fifatorako sy amin'ny fahanafanatsiny ny filazantsara. Misy toerana efa tsy asain Jesosy aletsony. Amin'ny fivavahana io, amin'ny atoko-pivavahana io, amin'ny toeram-pivavahana io. Misy fomba efa asain Jesosy tsy atao intsony, amin'ny fomba-pivavahana io, amin'ny pratika-pivavahana io. Dia hozy ny olona samy kristianina ihany, samy zanak'Andriamanitra, nareo tsisy fitiavana, nareo tsy micomprendre sy ny sisa. Jesosy ny arahantsika. Raha zaro izy lazainy fa Belzebub, nareo ataon'inona? Zany ny teny nomenan Jesosy hoe misy demonio. Belzebub io. Noho i Jesosy nijoro tamin'ny fahamarinana, noho i Jesosy nanafatsiny ny filazantsara, noho i Jesosy nandrava ny fombafomba sy ny rafitra rehetra, ary noho i Jesosy nanontoena, nanondro ny fahotana.
Dia napetraka ao antsika koa zay hoe rehefa mijoro ao amin'i Jesosy ianao, mpanafatsiny ny filazantsara ianao, mijoro ao amin'i Jesosy ianao, dia hiverina tahaka an'ilay Petera teo hoe tsy hoe andeha hiverina hanarato ianao. Dia hiboridana ianao, dia tsisy hery, tsisy fahefana tsony ianao. Velombelomo ny fanomezam-pahasoavana araka ilay lazainy misa teo. Androso ianao. Tsy hoe tsisy tsony tambobaody alao aloha zany any Babilôna ndray fa io zao ny akaiky eo. Na hoe andao aloha andeha ary le miresaka vola makarena ary foana fa izay zao ny aoko tsy aloha mba mivavaka tsy tsy mivavaka. Fa inona ny rano sotroinao? Inona ny hanina hohaninao? Dia toy an'izay zavatra resahako izay zany ny teny ilaintsika amin'izao fotoana dia ny discernement. Discernement na hoe fahafahana mamantatra, malala inona ny zavatra tsara indrindra. Ary ny vavaka nangatahan'i Petera dia tsy niteny Petera hoe mba tsy ho voaroaka amin'ny Paoly. Ny vavaka nangatahako izy Petera, tsy niteny Petera, vavaka nangatahako izy Paoly, tsy niteny Paoly hoe mba ho voatana amin'ny asa daholo nareo e. Mba ho tsara asa daholo e. Mba hiroborobo ny asa. Mba hilamina sy tena tsisy problème. Tsy problème amin'ny Paoly zany. Tsy natao ny sujet de prière zany. Fa ny sujet de prière amin'ny Paoly, rehefa niteny izy tao amin'ity Filipianina ity, dia zao no nangatahany eo amin'ny 9:6, ary zao no angatahako, dia mbola hitombony ny fitiavanareo bebe koa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra. Halleloja! Mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny amin'ny andron' Jesosy Kristy ianareo. Raha lasy anabavy ny ilaina amin'izao fotoana izao, tamin'izany fotoana nitoriany Paoly ny teny zany, dia ny olona manana discernement, mamantatra. Zay le voalaza teo hoe hitombony ny fitiavanareo amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra. Mba ho fantatrao izay zavatra tsara indrindra. Zay ny vavaka ho anao, zay ny vavaka eto. Fa rehefa fantatrao ny zavatra tsara indrindra, un point, c'est tout. Réglé ny ambony rehetrarehetra. Raha zavatra tsy nitenena sy tsy noentina mbavaka aminao raha azo anao azy. Fa ny zava-dehibe voalohany indrindra dia ny anananao fahafantarana zavatra rehetra ary ahaizanao mamantatra ny tsara indrindra. Fa mamantatra ny tsara indrindra ve tsika? Mamantatra ny tsara indrindra ve tsika ka misafidy ny tsara indrindra? Amin'ny teny frantsay izy dia hoe discerner les choses les meilleures. Mba midiscerner ny zavatra meilleur ve tsika? Resiko fampianarana anao ny fiainany i Abrahama sy Lota. Niaraka izy ireo, izy mianaka. Fa rehefa niaraka ireo nentombo ny arena. Rehefa nentombo ny arena, nentombo koa ny mpiandraikitra ny arena. Dia niady ny mpanompony Lota sy mpanompony i Abrahama. Rehefa niady ireo dia niteny Abrahama hoe alao misaraka tsika fa tsy mety. Manjary mampiady. Dia zao, i Abrahama dia nijoro tsara. I Abrahama tsy titena. I Abrahama tsy niady ho anofony. Fa i Abrahama nanome malalaka ny Lota. Fidio aloha izay tany andehananao, izay tsy andehananao no andehanako. Nijery Lota. Ahoana ny fomba fifidianan'ny Lota ny tany? Jereny izay tany lonaka, jereny izay tany mavokatra, jereny izay tany tsara hitany maso. Fa hainao ny tantaran'ny Lota? Inona ny efaran'ny Lota? Ny ravany Sodoma sy Gomora. Io nefa no ny fidiny. Io no ny fidiny. Tsy nisy discernement tao amin'ny Lota. Nijery fotsiny izy teo amaso ao am-boalohany hoe tena tany dadasika, tany lonaka, tany mavokatra. Fa ny ao alavitra ny ao ambadika izay ara-panahy tsy nijereny. Le discernement tiana tenena aminao dia discernement spirituel, entendement spirituel. Ny entendement spirituel dia mamantatra ny zavatra ara-panahy hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity zavatra iray ity, mitondra makaiza ity, makaiza ny lalana sitrapon'Andriamanitra ve ty. Fa ny Lota dia ny faly fotsiny hoe lehibe mitadasika, lonaka sy ny sisa, kay ny olona tao, olona mpijangadjanga, mamofady,
manao ny faratsiana rehetra, tsy voaovan'ny lota akory ary. Tsy voaovan'ny lota. Naton'ny lota ary tsy voavonjy. Ny zanany ihany nanaraka azy niaraka tamin'ny vadiny, ny vadiny ary tsy voavonjy. Satria mbola nierika nijery Sodoma sy Gomora, rehefa nijery Sodoma sy Gomora, lasa sira. Tsy tao le discernement spirituel. Amiko sy aminao koa raha lasaina bavy, zay ny vavako ho anao, mba hanana discernement ianao. Amantatra hoe inona ny tsara sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy zay mamiratra dia tsara. Tsy zay hitanao tsara io maso eo dia tsara. Fa enoy ny fanahy. Zay le lazay bebe tato. Tsy nila ny teny tamin'izany any akory izy ary tsy nila ny savasava. Fa tonga dia ny fanahy nanome azy discernement hoe any ankitapony ranona misy zavatra savaina. Fa nentin'ny ranona nandeha tany am-pianarana ny kilalao. Zay le zavatra dia davintsika hoe discernement. Manana fanahy mamantatra, midiscerner les choses les meilleures. Mba tsy zavatra potika, zavatra mora roa ny amaky anao. Alléluia. Fa i-discerner ianao. Ny aton'le discernement dia zao. Hoy izy ny tenin'ny Paoly ato hoe mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny amin'ny andron'ny Kristy ianareo, sady feno vokatry ny famarinana izay avy amin'ny alalan'ny fanahin'i Kristy. Rehefa manana an'izay discernement zay ianao, inona ny tanjona? Ho madio am-po ianao. Ary sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ary tsy hanatsiny amin'ny andron'ny tompo. Zany hoe zavatra rehetra ataonao io raha lasaina bavy. Zavatra rehetrarehetinao io, zavatra rehetrarehetra kasainao atao io, eritrereto aiza ny farany, mendrika amin'ny andron'ny tompo vety. Araka ny sitrapon'Andriamanitra vety. Fa ny zavatra be da be amin'izao fotoana dia efa tsisy discernement ny olona. Tsisy discernement ny pastera. Pastera dia miankina amin'ny demokrasia fotsiny. Inona ny ilain'ny olona? Tsangatanana. Iza manaiky hoe eny, iza mandahy. Zany ve ny fanaovana asan'Andriamanitra? Zany ve ny fifidianana hanaovana asan'Andriamanitra? Raha nasain'ny tompona hanao asan'Andriamanitra ary miaraka amin'ny raha lasaina bavy ireo, za tsy mbola nanao mihitsy hoe iza ny manaiky, iza ny mandahy. Tsy resaka manaiky sy tsy mandahy io, tsy resaka majorité io, tsy resaka demokrasia io. Fa io resaka teokrasia. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Na ny anankisivy ary tsy anaiky, ray ihany manaiky, zay sitrapon'Andriamanitra, zay no arahana. Fa tandremo koa raha lasaina bavy any amin'izay alehanao any amin'izay fitoriana atao any amin'izay asa ataonao any ka hiankina amin'ny demokrasia ianao ary iain'izay tiany olona sy afinaritra ny olona. Fa ao anatin'ny olona io tsy fantatrao, misy ny tena te hanompo an'Andriamanitra, misy ny tena te handroso, misy ny tena te hanohona anao, fa misy koa ny hamandrika sy ny handrava sy ny hamotika anao. Noho izany mila manana discernement ianao, iza ny ondry, iza ny tsy ondry, iza ny vary, iza ny tsy parifary. Fa raha ny voro ny zanak'Andriamanitra dia mba teo koa Satana. Zany hoe eo amin'ny tontolo misy ianao eo, aza sodoka ny zavatra hita maso ianao. Fa manana le entendement spirituel, mahalala hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Izany zavatra zany tsy azo mainy zany. Fa mila fifehezantena araka ny lazain'ny rahalahy misa teo. Mila discipline zany. Fa raha ianao no goragora, raha ianao no variana mihinan-kanina foana, raha ianao no variana milalao foana, ianao variana milibany amin'izao fiainana izao, tsy hisy discernement spirituel ianao. Romanina 3:10 dia milaza hoe aza miany amin'ny nofo atateraka ny filany. Raha miany amin'ny nofo be loatra, tsy miasa amin'ny fanahy. Misy fotoana io hoanina io sakafo maranitsy hoanina. Satria mibitsika ny fanahy. Ary rehefa mibitsika ny fanahy, aza mihinan-kanina maraina dia tsy mihinana. Misy fotoana ny sakafo atoandro zany sautine. Satria efa mibitsika ny fanahy, fa tsy tonga ny amin'ny telo dia mbola andeha hanenjika indray hoe tsy mbola ny sakafo atoandro. Satria mibitsika ny fanahy. Ary ny fanahy tsy afaka miaraka amin'ny nofo. Raha vao manara-po amin'ny nofo ianao, za milaza aminao tsy zava-panahy henonao eo. Ary zay mahatonga amin'ny Hébreux 5:5 no milaza hoe raha ny ahelan'ny fotoana dia tokony efa ho mpampianatra nareo. Saingy tsy mbola zakanareo zany. Ronono no omeko anareo fa tsy vetikanina. Satria ny vetikanina dia ny atolotra ho an'ny olona zay mahay manao discernement. Ny taolana ozy ny filazantsika azy. Tsy ronono foana zany nomena. Eritrereto hoe zaza efa 5 taona 9 taona mbola isotro biberon ronono.
Tsy zay intsony, efa manompoka iny makamaka vetikanina maka taolana tsy ohatr'izay. Amin'ny ara-panahy koa dia ohatr'izay, mila olona manana disiplinina ny tenany, mandany nofo, mandany filibana, mandà zay rehetrarehetra rendrarendra atao tany, fa miroso ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona mbola iazakazahanao amin'izao fotoana? Inona ny ambitionnao amin'izao fotoana? Inona ny mamaky anao amin'izao fotoana? Fa ny zavatra mamaky an' Jesosy ve ny mamaky anao? Aoka ho ao aminareo zao saina zao, izay tao amin'ny Jesosy Kristy koa, izay na dia nanany ny endrik'Andriamanitra ary tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa ny foanany tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo. Alleloia! Ny discernement spirituel dia milaza hoe mpanompo Jesosy, za koa haka plasy ny mpanompo. Ny discernement spirituel dia milaza hoe iza dia mila manana saina ohatran'ny tahany Kristy, ka hidina ambany dia ambany dia haka toerany mpanompo. Ny discernement spirituel dia milaza hoe foano ny tenanao. Zay foana ingana zalazaina amintsika eto hoe aza mijery anahy, aza manaraka anahy, fa Jesosy ny arahany, fa zay tsinitsininy, Jesosy ny maty antsika teo ambony hazo fijaliana. Zay le lazaina tamintsika. Halleloja! Ary efa nambara tamintsika hoe zany koa ny olombelona rehetrarehetra, fa aza mametraka ny olona ohatran'ny Superman ianao. Fa raha mba marary kibo ianao, marary kibo koa iny. Raha marary andoha ianao, marary andoha koa iny. Raha marary lohalika ianao, misy fotoana koa iny marary lohalika. Dia amin'izao fotoana nefa olombelona ny tena jerena, olombelona ny tena tompona, olombelona ny tena arahana. Ary olona io manafina an' Jesosy. Io olona io manao détournement ny tena filazantsara. Fa androany ianao raha lasena bavy, rehefa mihaino radio, mba discerneo inona ny filazantsara tena izy amin'reto mandeha amin'ny radio reto, inona ny tsy izy, vao tsy izy dia vonoy dia azy anona. Discerneo, tsy ny hira evangelika rehetra dia hira avy amin'ny Jesosy. Tsy ny rythme rehetra, arrangement rehetrarehetra, tsy ny mélodie rehetrarehetra, tsy zay tonony misy Jesosy eo dia avy amin'ny Jesosy. Lazaiko anao zany. Lazaiko anao zany. Fa zany zavatra fitaka ataon'ny Satana zany, ka raha tsy manana discernement tsika dia taraiky eo. Za rehefa omeny Jesosy zay discernement zay, tsy hira rehetrarehetra io dia noko daholo rehefa hoe evangelika. Vao mandeha fotsiny ny hira, vao mandeha fotsiny ny fomba fihiran'ilay olona, vao mandeha fotsiny ny mélodie, henonao amin'ny fanahy mihitsy hoe tsy ao zany, tsy izy zany. Fa rehefa misy koa mandeha, tonga dia mitsonika ianao arak'ilay fitenenana. Tsy henonao ny vatanao ery mangoritsina. Satria misy sensibilité spirituelle ianao. Henonao manana manimbola ianao dia malala ny ara-panahy sy ny tsy ara-panahy. Nanana radio en ligne tsika. Tsy nandeha tsony mola radio noho lafin'ny teknika. Fa misy fotoana mihaino an'io. Satria rahalahy no miara-miasa aminy dia miara-miasa dia mametraka hira ao, dia mametraka toroteny ao. Dia misy fotoana mihaino an'io fa henoko hoe sao dia misy le hira tsy tokony mandeha, nefa evangelika mandeha ao. Dia misy fotoana miantso mihitsy ajanony zay hira zay, fa tsy izy zay hira zay. Dia esorina tao, esorina anaty lista tao, esorina tao. Satria fantatrao hoe tsy parifary zany. Fantatrao hoe tsy ho an'ny zanak'ondry zany. Fa vedétisme, olombelona ny hita, olombelona no heno. Dia ho aso anao aza miandro olona foana discerneo anao, fa ianao mila manana discernement, inona ny sitrapon'Andriamanitra. Halleloja! Fa sahala amin'izay ny lota ny afara tany amin'ny potika tao Sodoma sy Gomora. I lota raha lazaiko anao raha mamaky tsara ny Baiboly ianao, mbola niraikiraiky tao izy, tsy nety andeha izy. Fa noho ny famindrampon'Andriamanitra, ny anjely mihitsy ny sitona azy tao hoe mivoa tao amin'izay rehefa tsy te hiala. Alleloja! Discernement spirituel, inona ny sitrapon'Andriamanitra, ahalala ny zavatra rehetra. Raha miresaka tsika discernement, raha dika teny grika amin'ity discernement ity dia izao, ny tiany ambara manome endrika izy. Tamin'izany fotoana dia vola ny ampiasaina dia vola vy. Dia rehefa vola vy ny ampiasaina dia misy manao vola santoka, tsy vola vy. Dia ahafantarana hoe iza ny tena vola dia iza ny tsy ny tena vola dia dorana. Azonao? Rehefa dorana izy pepehana mafy eo dia hita le tena authentique hoe ty le tena vola. Fa ny anankiray le tsy tena vola rehefa doranao, potika ary tsy maharitra, levona. Dia le hoe discernement ambaran'ny ten'Andriamanitra eto zany dia zay hoe zahana toetra amin'ny afo le vola.
mba hanananao discernement alalanao sitrapon'Andriamanitra koa dia ampandalovina amin'ny afo, ampandalovina fisedrana. Ary ianao mila mamatatra ihany koa zavatra rehetrarehetra hoe inona le sitrapon'Andriamanitra. Ny ahafahanao manao discernement afo ny tenin'Andriamanitra. Afo ny tenin'Andriamanitra. Baiboly vakina. Dia fantaro araka ny voasoratra ato Baiboly. Ara-Baiboly ve zavatra torin'io rahalahy io? Ara-Baiboly ve ty toeram-pivavahana alehako ty? Ara-Baiboly ve zao cellule de prière alehako zao? Ara-Baiboly ve ty rehetrarehetra ty? Satria ny tenin'Andriamanitra dia afo dia izao toetra. Aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy. Na avy amin'Andriamanitra na tsy. Dia tsika koa sahala amin'izay. Zay le hoe discernement. Manarak'izay tamin'ny andro fahiny dia jerena ny vazy. Fa tao anaty vazy koa nisy vazy tsara dia nisy vazy ratsy. Ny vazy sandoka dia zao ataon'ilay tanimanga fa rehefa misy gokagoka ilay tany dia sosoany savoka dia ataony tsara lasitra tsara eo. Dia mifangaro eo zany ilay vazy tena tsara sy ilay vazy sandoka ny sosoana savoka. Dia nanaovan'olona azy tamin'izany fotoana hoentiny eo amin'ny masoandro. Dia rehefa voatarafiny masoandro tonga dia miavaka daholo hoe ty vazy ty nasiana savoka fotsiny, kitikitio kely dia koka pokatiny ao anatiny. Ty vazy ty tena izy. Ny masoandro ny mamantatra azy. Zay le hoe discernement. Dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo dia hoe masoandro sy ampinga Jehovah. Zany hoe hoeto eo anatrehan'ny fanamasina, hoeto eo anatrehan'ny fahazavan'ny Tompo rehefa misy zavatra anankiray, rehefa misy trangan-javatra anankiray, rehefa misy safidy mila atao, rehefa misy asa mila atao, dia hoeto eo fanazavan'Andriamanitra. Rehefa misy mpiara-miasa, rehefa misy mpiara-manompo, eto eo anatrehan'ny masoandron'Andriamanitra dia asehony hoe ty avy amin'ny Tompo, ty tsy avy amin'ny Tompo. Aleloia. Dia mba manao exercice mamantatra an'izay nareo. Manao exercice mamantatra an'izay nareo. Efa vavaka moa izy nipetraka, fa ianao koa anana hitahita an'izay hoe manana discernement Tadidinao ny tantaran'i Samuel. Rehefa teraka Samuel dia nanompo tao an-tempoly. Dia amin'ny Samuel voalohany toko 7 nanompoka natsona izy. Fa rehefa natsona izy dia nandrefeo izy. Samuel voalohany toko 7. Samuel voalohany toko 7. Samuel voalohany toko 7. Ary Samuel zaza nanao fanompoam-pivavahana teo amin'ny Jehova teo andrehan'i Eli. Dia tadio ny teny hoe Samuel zaza. Ary tamin'ny izany andro zany efa nahalana ny tenin'i Jehova, tsy nisy fahitana nisy eo loatra. Ary tamin'izany andro zany raha nandry tao amin'ny fandriany Eli, efa pahana ny masony ka tsy nahita intsony, sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra. Ary Samuel efa nandry tao amin'ny tempolin'i Jehova izay nisy ny fiaran'Andriamanitra. Aiza ny misy an'i Samuel? Ao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ao amin'ny tempolin'i Jehova misy ny fiaran'Andriamanitra. Dia niantso an'i Samuel Jehova, ary izy namaly hoe inty aho. Dia niazakazaka anakio amin'ny Eli izy ka nanao hoe inty aho, fa niantso ahy ianao. Fa hoy Eli, tsy niantso aho, andeha mandry ihany. Dia lasa nandry izy. Ray zay. Ary Jehova niantso azy indray hoe ry Samuel. Dia nifoha Samuel ka nakao amin'ny Eli ary nanao hoe inty aho, fa miantso ahy ianao. Fa hoy izy, tsy miantso aho anaka, andeha mandry ihany. Roa zay. Ary Samuel tsy mbola nahalala an' Jehova, sady tsy mbola nanehona ny tenin'i Jehova. Ary Jehova niantso an'i Samuel indray fahatelony. Dia nifoha izy ka nakao amin'ny Eli ary nanao hoe inty aho, fa niantso ahy ianao. Dia fantatry Eli fa Jehova niantso ny zaza. Ary hoy Eli tamin'i Samuel, andeha mandry ihany. Ary raha tahiny miantso anao izy, dia valio hoe mitenena Jehova fa mihaino ny mpanomponao. Dia lasa Samuel nandry tao amin'ny fandriny. Ary avy Jehova dia nitsangana ka niantsony teo ihany hoe ry Samuel, ry Samuel. Dia namaly Samuel hoe mitenena fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Io dia resaka discernement koa io ampianarina antsika. I Samuel zaza
I Samoela niasa tao amin'ny tempolon'i Jehova. I Samoela tao amin'ny fiaran'Andriamanitra. Dikan'izany nge tena hoe akaiky mihitsy ary malala mahafantatra. Fa eo amin'ilay andininy fahafito hoe i Samoela tsy mbola nahalala an' Jehova. Ary tsy mbola nanehoana ny tenin'i Jehova. Tsy mbola nisy révélation zany. Dia intelo nisy ny azo. Tsy nisy discernement tao amin'ny Samoela. Tsy mbola nisy discernement. Ary zay ilay famindrapon'Andriamanitra amiko sy aminao. Fa mety indray mandeha anao mbola tsisy discernement. Fandroany mbola tsisy discernement. Fantelo mbola tsisy discernement. Mbola nomeny tompony fanefany. Mba samy tonga amin'ny fanefany foana ny antsika. Ary mba tsy andro fanefany fa tonga dia anana discernement indray mandeha. Tonga dia mahalala hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra. Natsony Samoela dia any amin'ny Ely izy mandeha. Diso lalana zany. Azonao ve? Diso safidy zany. Natsony indray mandeha mbola any amin'ny Ely any mandeha. Natsona fantelo any amin'ny Ely any mandeha. Fa Ely nanampy azy avy eo raha mbola misy miatsy fa manaraka eo dia tenena Jehova fa mihaino ny mpanomponao. Ho antsika Ely koa dia ampianarina sahala amin'izay hoe mba anana zay discernement zay tsika. Na izy tsika ato na izy. Fa rehefa mizatra mihaino an'ity ten'Andriamanitra ity ianao ary manaiky tarihany fanahy dia anana zay discernement zay hoe inona sitrapon'Andriamanitra. Fakio indray ny amin'ny Luka 12 Matthieu 12. Fa Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra tamin'ny jiosy mihitsy tamin'izany hoe ry mpiatsara velatsy. Meteo ary hainareo. Maika izao andro zao ve tsy hainareo. Luka 12. Luka 12. Andiny fa 5:10. 4:10. Luka 12:4-10. Ary hoy Jesosy tamin'ny vahoaka, raha mahita rahona miposaka any andrefany ianareo, miaraka amin'izay dia hoy ianareo hoe ho avy ny ranorana dia tonga izany. Ary raha va any atsimo ny rivotra dia hoy ianareo hafana ny andro dia tonga izany. Ianareo mpiatsara velatsy, ny tarehin'ny tany sy ny lanitra dia hainareo, fa ahoana kosa no tsy ahaizanareo mamantatra izao andro izao. Io mamantatra io teny frantsay izy hoe discerner. Mba fantatrao ve izao andro izao? Fa mbola firesahana fitoriana resaka vola mankarena, mbola firesahana mifototra amin'olombelona. Fa tsy fantatrao ve amin'izao andro izao mampiomana ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ka mitory ny fibebahana. Mitory ny fibebahana, ny tahotra an'Andriamanitra, ny fahamasinana. Kanefa be da be ny tsy manana discernement na tsy mihaino fotsiny dia mitory ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mitory ny tany, mitory ny olombelona, mitory ny zavatra misy. Fa averiko ihany le discernement aoko ao aminareo zao saina zao izay tao amin'ny Kristy ihany koa. Inona izay tao amin'ny Kristy izay? Nanana endrika Andriamanitra izy fa nifoana ny tenany nakany endriky ny mpanompo ary nanam-pitoviana olona. Nanetry tena ambany dia ambany, nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Zany hoe izay esprit zay voalohany indrindra izay sainao zay hoe manana fanafoanana ny tena ary maka endriky ny mpanompo. Tsy ho azonao mihitsy ny esprit de discernement raha mbola misy avonavona ao aminao. Raha mbola misy fréaréana ao aminao, raha mbola misy zaozaona ao aminao, dia tsisy esprit de discernement. Nisy olona nandefa mailana tamin'ny herinandro. Ozy izy, ho avy à Madagasikara zay ozy izy. Ho avy à Madagasikara zay hijanona zay 3 taona na ary. Hijanona zay 3 volana efa bolana. Fa mba hijerevo trano ozy izy. Jerevo trano be ipetrahanay. Fa zay tsy mila trano fieno aitraitra be reny hoe canal internet confort sisy. Rehefa misy rano fotsiny izy dia afaka torinay dia zay. Fa tsy mitady zavatra koatran'izay fa zay fotsiny. Satria hitory an Jesosy ny alehanay ihany, anampy olona ny alehanay ihany, hikarakara olona ny alehanay ihany. Fa tsy zay tsy sarotiny be hoe asivo sofo, dia asivo an'izao dia asivo réchaud gaz dia asivo micro-ondes dia asivo machine à laver dia asivo an'izao Tsisy maratsy izany rehetra zany akory fa sao dia miterinareo atao zany ariana le machine à laver na atao zany atao le zavatra zao. Fa inona ny miaspire anao amin'ny fiainana? Inona ny tena mamatimaty anao amin'ny fiainana? Inona zavatra tena mbanao antohanao sy mamakiamaky alavanao ao? Fa ny esprit tonany Jesosy azy dia esprit mpanompo ary anompo ny hafa. Dia miampy ny discernement anao amin'izay.
Ary ohatran'le izy mivady sy ny ankonany teo hoe hidina ho avy a Madagasikara dia izay trano fotsiny afaka torianao dia izay. Manana izay hoe mandany tena, midina ambany dia maka ny endrika mpanompo. Raha manana trano ianao zany dia lazao ihany ho an-dry zareo. Afaka ampiasaina, petrahany, izy tsy sarotiny. Tena hoe manana toetra ambany dia ambany, maka ny endriky ny mpanompo. Miasa be ny fanahy am'izay. Miasa be ny fanahy am'izay. Fa raha io fenofenonao hirahirana zao tontolo zao io fenofenonao resadresam-pony io resadresaka tsy mampandroso io fenofenonao zavatra ny tany io tsy mihenonao tsony ny bitsiky ny fanahy. Tsy henonao tsony ny bitsiky ny fanahy. Fa mila zavatra tena hoe tsy henona tsony e. Misy zavatra mila hoe tsy jerena tsony e. Zavatra ataon'ny Satana am'izao dia ameno ny lohanao e. Ameno ny sainao e. Dia fenona io tena tsy hitanareo hoe amoraina be ny resaka communication am'izao. Mora be ny canal. Mandeha any ambanivohitra lavitra be any ianao fa trano anankiray efa misy parabola anankiroa na 3. Mahazo canal daholy. Any hoe mahazo vidéo dia série navy reny novelasy sy raha mbola mijery an'ireny ato anao mba hainao zany. Na janomy mihitsy. Tsy hampandroso ny fanahinao zany. Nove gasy zao hoe reny ve natao ameno loha? Reny ve natao ameno fiainana? Raha zanak'Andriamanitra tsy tia an'ireny tsony, alohanao reny, mandoa ianao. Tsy te hiarika an'izany ianao, tsy te hijery an'izany ianao. Rehefa manana canal ianao ngamba dia National Geographic reny sisa ny jerenao na tsy haiko hoe bricolage na resaka hoe vaovao. Fa fanangolen'ny devoly tsy hainao. Mena fotsiny ny décodeur. Efa le Illuminati Nouvel Ordre Mondial mandamina an'io. Ijerena zao tontolo zao ifehezana tsy ahitany an' Jesosy tsony. Alléluia. Ny communication téléphone efa atao mora. Ahoana? Mba samy variana samy tsika eto. Tsy haino le feo avany an-danitra tsony. Aiza ny discernement antsika. Ienona ny ten'Andriamanitra. Rehefa tonga tsy no amita any Indonésia tany. Gaga ny olona. Manino reto éléphant reto mikikika. Manino reto éléphant reto miazakazaka daholy. Mandeha mitsoka. Ny éléphant efa naheno voalohany hoe misy zavatra miainga any. Efa misy ondy hafahafa any. Dia nitsoka daholy zareo. Azo oharina amin'izay zany hoe discernement. Efa malala zareo hoe misy zavatra ao. Ny olona taraiky teo amin'ny place teo maty daholy. Tsisy discernement tsiny. Ndray andro nisy offre d'emploi, fanolorana asa. Rehefa natolotra ny asa, natsona daholo ny olona ao amin'ny salle d'attente. Dia ifandimby hanao entretien amin'le mpampiasa. Dia nanome ny entretien. Samy milahatra teo, tsara pose daholo, cravatte, costard, sy ny sisa. Ny haingo tsara ny vehivavy. Nanao mendrika atria hanao entretien, hiditra amin'le asa tsara be. Nandeha amin'izay ny entretien. Dia misy ohatrany haut-parleur manome feo eo ananiny eo. Dia eo efa misy fotoana dia miantso hoe miditra iray manaraka. Dia mipetraka eo zareo rehetrarehetra miandry. Dia rehefa miandry dia samy manao izay ataony eo. Mihaino, mamaky boky sy ny sisa. Tamin'izany moa mbola tsisy telefona sy ny sisa zary rehefa taloha be zany. Dia mandeha le zavatra atsika le zavatra atsy efa mandeha. Mandeha le antso sy ny sisa. Le olona tsisy mihaino. Misy anankiray vany efa tonga farany indrindra. Efa farany indrindra izy vao tonga, efa tena reraka ny azakazaka va. Fa avy avany izy le olona nirahatra rehetrarehetra teo. Tonga dia nidepaseny daholo, tonga dia sokafa varavarana dia niditra izy tao amin'le fanaovana entretien. Izy ny voaray. Izy ny voaray ny asa. Le ambony nipetraka ela be teo tsisy voaray. Satria nahoana? Vao tonga avany izy dia efa eno le morsa tatsy. Tamin'izany morsa mandeha telegrafy. Ay le morsa lazaina io zany izay mandre an'ity antso ity tonga dia midira fenao natsona hiasa atao aminay. Le ambony rehetrarehetra teny efa hiasa ao amin'ny télécom, hiasa ao amin'ny resaka morsa, tsisy mihaino an'le morsa atsy akory, fa variana tato daholo. Le ray tarian'ny farany tariana haino an'le morsa, niditra izy dia
izy ny tafiditra ny asa. Satria nisy an'izay discernement zay, morsa nampiasaina. Efa mba hainao ve morsa lazainy Jesosy ianao? Efa hainao ve morsa ny lanitra? Efa renao ve ny morsa ny fanamasina? Miaso anao hoe ilozy ty tanany ty, ilozy ny fahotana, ilozy ny fijangajangana sy ny fahaltona rehetra, regleo ny taratasinao, regleo ny fiainanao, regleo araka sitrapon'Andriamanitra ny mombanao rehetra. Aoka ianao ibebaka ary iala ny fahotana, anaiko diovy ny rano Jesosy, ary aza miray amin'ny asany maizina intsony, efa renao ve zany? Ka mitsangana ianao dia miala amteo, mba hiditra ao am'le toerana efa nomanina anao, dia le tany tao am'le birao. Sady mandeha fotsiny eny dia efa tapina ny sofina, dia mety foana ny vavakaisana teny inona ny enona na teny inona na inona inona. Tsia raha lasaina bavy, ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra dia izao, izay manatsofina ho eto mihaino. Dia ahoana? Aoka izy ihaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Zay manatsofina ho eto mihaino, aoka izy ihaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Lazainy iza hozy izy? Lazain'ny fanahy. Ary lazain'ny fanahy amin'izy amin'ny fiangonana. Zaho sy ianao dia fiangonana. Mahita zavatra maro ianao fa tsy mitandrina. Mandray zavatra maro ianao fa tsy maka fepetra. Aleloia! Dia tena tiana ampianaka amintsika izay hoe fibebahana, famasinana, tahotra an'Andriamanitra, fiverenanao amin'i Jesosy, fanetretena ary midina ambany dia ambany. Ilay andro Davida rehefa andeha hanafika ny Filistina, dia tsy tonga dia nanafinafika tamin'izao fotsiny izy. Fa rehefa andeha hanafika izy dia niteny tamin'Andriamanitra, ahoana hanafika ve za? Aza mbola manafika eo izy Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana anankiray ahenonao ny figadogadoky ny ravikazo ambony ao, taka ny figadogadoky ny tongotra, amin'izay ianao vao mandeha manafika. Amin'izay ianao vao mandeha manafika. Dia niandra izay Davida. Mihaino ny tenin'Andriamanitra koa ve tsika? Ary mahay mandeha amin'ny fotoana tokony andehanana, mahay mipetraka amin'ny fotoana izay tokony mbola hipetrahana, mahay mangina amin'ny fotoana mbola anginana, mahay miteny amin'ny fotoana tokony mbola hitenenana. Tsy hainao anaty teolojia zany. Tsy hainao anaty école biblique zany. Tsy fantatra zany raha lasaina bavy. Na hoe 7 ans de théologie ianao. Hainao ny histoire biblique, hainao ny histoire de l'église, hainao ny hébreu, hainao ny grec, hainao zany. Fa ny discernement ny fanamasina tsy hay any anaty école na falazaiko anao. Tsy hay any anaty centre biblique zany. Firifiry ny olona mivoaka, olona manam-pahaizana, maîtrise, doctorat, resaka théologie sy resaka tenin'Andriamanitra. Fa rehefa inonao ny toro-teny lazainy, tsisy fibebahana, tsisy an'i Jesosy, tsy manambara an'i Jesosy, resaka olombelona, resaka asa, resaka momba ny tantara vakansa nataony sy zavatra natao an-tany. Tsy maheno Jesosy ianao, tsy maheno resaka ny fanamasina ianao, satria tsy azo any anaty école ny discernement fa lazaiko anao. Tsy azo any anaty école ny discernement, fa ny discernement azo any anefitra miaraka amin'i Jesosy. Halleluja. Any mangingina ny sitomako aso izy ipitsihako aminy. Ary miaraka amin'Andriamanitra io, tsisy norma io tsy maintsy ohatran'izao. Rehefa niseho tao an-tendrombohitry Horeba, Andriamanitra tamin'i Mosesy, dia inona ny hitanao tao? Afo ny tao. Afo mirehatra be ny tao. Fa rehefa avy eo indray Eli, rehefa niona tamin'Andriamanitra indray tao an-tendrombohitra Horeba, dia nampandalovon'Andriamanitra zavatra be da be tao. Nalefa ny aloha ny horontany, fa tsy tao Andriamanitra. Any hoe tena miororo ny tany, louange, adoration, hira mafy, tomany, kikiky, tsy tao Andriamanitra. Avita ny hororon-tany dia inona? Nalefa ndray ny rivotra ny fofofo, soka ny fanamasina, raisy daholo, menjera daholo, tomany daholo, tsy tao Andriamanitra. Nalefa ndray ny inona? Afo. Nalefa ndray ny afo, tsy tao Andriamanitra. Rehefa avy eo, nisy inona? Nisy feo malefaka nitsoka moramora tao anatin'iny Andriamanitra. Mila discernement zany. Mila discernement. Ndray mandeha tary anaty afo seho Andriamanitra. Ny tamin'ny faharoa tato tsy tao anatin'izay nefa bitsika mangina. Misy fotoana mitory filazantsara, miandry eo anefitra mangina zareo, misy feo rivotra mifofofo tao Andriamanitra. Dia lazaiko anao hoe tsy izay rehetrarehetra mikikika akory dia ao Andriamanitra.
Zay rehetra mitena tomanja sisa dia ao Andriamanitra. Mila discernement ianao. Mila discernement ianao. Fa misy fotoana araka ny eritreretinao mihitsy hoe tena mitomany reto, mikikiky reto sy ny sisa, tena ao Andriamanitra. Misy fotoana mety tena mianao tena tsy izany fa misy manao photocopie fotsiny ao. Misy manao piraty ao. Ka tsy hainao mihitsy io pirata azy io raha tsy manana discernement spirituel ianao. Tsy hainao. Ka zany lazay koa tsika tsy hanao école zay hanao école fanaovanao discernement, tsy manana an'izany tsika. École ny fanamasina io. Ananao discernement hoe amin'izao fotoana izao zay tokony tory any Antsirabe. Discernement zany dia zaraina amin'ny hafa. Dia mandeha avy eo hoe tena rehefa mandeha ianao dia tena zany tokoa ilay zavatra misy. Fotoana tsy asain'ny tompo mipetraka. Zao ny tompo dia efa miteny hoe tsisy aloha fotoana dia efa mipetraka zany aloha. Fa le amin'ny 17 fotsiny zay rehefa nan'izay sala zay dia ho hita eo ny toy. Mila manana discernement tsika, inona le izy. Halleluja! Zay manatsofina eto miaino aika izy haino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Misy fotoana Paul i Petera nona matory ao nandeha nivavaka tany amin'ny terasy. Rehefa vavaka tany amin'ny terasy izy tonga dia niseho tao lamba databatra teo daholo ny biby rehetrarehetra hoano. Sanatria izy izay hihinana zavatra maloto. Aza lazainao maloto izy efa lazain'Andriamanitra fa madio. Inara ny hevitrino izy. Tonga avany avy eo nisy olona niantso hoe avia aty aminay fa mangataka eona aminao le miaramila Cornelio hafa firenena io. Tonga dia nazava tamin'ny Paul hoe ny discernement anana zany dia zao le olona le biby rehetrarehetra teo ambony lamba teo zany firenena maro samihafa. Zany hoe ny hafa firenena koa dia mena famonjena fa tsy any jiosy rery ihany. Noho izany andeha. Ny jiosy tsy nahazo fampirarata amin'ny firenena hafa. Ary rehefa tsy nahazo fampirarara eo nampitory teny ry Petera raha tsy nety niaraka tamin'ny hafa firenena fa ny jiosy ihany. Fa rehefa tonga iny lamba databatra iny nisy ny biby maro teo dia nasainy nohanina. Dikan'iny na ny firenena hafa ary dia ho an'ny firenena hafa ny famonjena. Tonga Petera, tonga le olona niantso azy tsy nisy salasalana atao aminy. Efa nanana discernement izy hoe zay le sitrapon'Andriamanitra noho izany andeha. Ny tsy nanana discernement ve da nametsiny azy hoe ianao ve atao miditra any amin'ny olona hafa firenena? Ozy Petera hoe ahoana moa ny andavako an'izany? Andriamanitra mihitsy nefa mifidy ny hafa firenena. Mila manana discernement ianao. Zany hoe indraindray zavatra ataonao tsy ho fantatro mihitsy. Nefa ao anaty sitrapon'Andriamanitra ianao. Indraindray zavatra ataoko tsy ho hainao mihitsy dia maika ianao ametsiny maika ianao hiteny nefa efa discernement azoko avy amin'ny fanamasina zany. Efa discernement azoko ny fanamasina zany tsy fantatrao le izy raha tsy ianao mandohalika amin'ny miaino. Alleluja! Mila discernement isan'andro raha lasaina bavy dia ny tiako tenenanao dia zao ataovy mety le atmosfera atongavan'le discernement. Le série teo aloha zany dia efa any am-poubelle reny. Tsisy ilana série zany intsony rehefa amin'ny Jesosy. Tonga dia film rehefa amin'ny Jesosy, tonga dia fiainana. Da ianao mitady vahaolana nefa ianao ihany mampisy an'ilay olana fiainonao série fiainanao. Matoa amin'ny teny an'izany eto mbola misy mijery série tena tsy hita velively eto. Discernement avy amin'ny fanahy zay. Matoa amin'ny teny an'izany misy tsy miraty télé mihitsy eto, ao foana ary tsy matory. Efa miandry ny vadiny izy mbola ao amin'ny télé. Matoa amin'ny teny an'izany zay discernement meny fanahana amin'izao fotoana. Regleo ny fiainanao, misy zavatra efa harina. Tady vahaolana ianao nefa ny vahaolana simple fotsiny ajanon'olona le télé dia milamina ny rehetrarehetra. Halleluja. Efa misy appel antsoin'i Jesosy ianao hoe nana mitory. Atolory ihany fiainanao, atolory ihany mombanao. Ianao tsy mety. Fa mbola mitady vahaolana ka mahatonga problème aminao. Ianao tsy manolo tena ho an'i Jesosy, tsotra fotsiny. Ianao tsy mety atao batisa, ianao manaraka fotsiny ety eriny ety. Inona ny zavatra hitanao irosiko tsy hitako tsony. Efa lazaiko anao marina. Fa antovy efa midiscerne misy mafo ato. Misy mafiatoka ato. Misy faly mihaino fotsiny ato dia lasa mandeha. Dia miverina indray dia mipetraka hoy Jesosy raha vao io. Aza sina mipetraka sy mandeha tsony. Fa aloha izy aloha hitsakotsako zay efa voarainy rehetrarehetra tany vavaka ho anazy ianao mba hanana ny discernement. Fa ny zavatra raisiny eto ke raha lasaina bavy ankatoavine, ampiarine, iainane. Fa tsy ataontsika amenona fotsiny tête bien faite, tête bien pleine. Haiko daholo zany, fantatro daholo zany, haiko daholo zany. Fa le izy iainana ve? Nibebaka marina ve? Natao batisa ve? Nanolo tena ve? Tena hoe consacré ho an'i Jesosy ve?
Sa moyen, sa médiocre fotsiny dia indraindray any, indraindray tsy any. Le any tsy any tsy atao bobo tiako tenena. Fa indraindray ao amin'ny Jesosy, indraindray atao tsy ao amin'ny Jesosy, indraindray manarato, indraindray tsy manarato, indraindray ao amin'ny tompo, indraindray tsy ao amin'ny tompo. Aza atao mafana raha mangatsika ohatr'izany rahalahy. Aleo matimaty ozy izy. Aleo mangatsika na mafana. Tsy izay matimaty, ianao fa nisotro rano matimaty. Mahafinaritra be Jesosy io fa mahalala fiainantsika. Za aloha tsy tia rano matimaty. Ny ala tonga tika dia mamay le tsofotsofony ireny na le mangatsika tsara. Fa le matimaty tsisy tsirony mihitsy. Dia hoy Jesosy hoe raha matimaty ianao, aleoko ianao mangatsika. Dia tonga dia ianao dia mangatsika. Na iloanao mafana dia tonga dia mafana. Fa raha matimaty ianao alohan'ny vavako. Dangereux be nge izany. Ezana be nge izany. Dia nefa ny ankamaroantsika matimaty. Matimaty. Avereno hirehatra ao aminao hoe Jesosy. Dia manana discernement. Mandeha arak'izay sitraponao zay. Discernement. Fa zay ny tena zava-dehibe. Ary ny zavatra dia tavotompo dia olona tonga dia miappliquer. Tonga dia hoe à vos ordres. Vao miteny Jesosy, lasa zao. Fa tsy mbola kaloha eritreritra kely. Kaloha isaintsaina kely aloha. Lasa ny hafa indray plasinao aveo rehefa miana any ianao. Halleluja. Nisy taona indray andro nisy rahalahy vadana napetraka ny tompo tato amiko foana tao anatiko nandritry ny herinandro. Mila fanampiana. Mila fanampiana. Ray mijery hoe manahoana moa ny fiainan'ny tsirairay. Manahoana moa ny momba. Misy olona nefa mila fanampiana zay sisa. Azo potsaina. Napetraka ny tompo ato amiko foana ilay resaka. Ozy aho hoe ozy aho tonga dia izao lazaiko misy olona me 1 million anao aho rehefa aveo. Fa 1 million io tsy tazomiko anahy. Fa io 1 million io tonga dia omeko an'ilay rahalahy zay. Tsy tapitapitra akory ny teniko tao rindrina kely an'izay. Tonga ilay olona name 1 million. Zay dia tonga dia tia ilay izy. Lasy tia any amin'ilay olona mila azy. Ampahana discernement zany. Mihaino ny fanahy ianao. Mihaino izay lazain'Andriamanitra ianao. Fa tsy hoe avy avany ianao dia tonga dia ianao ve miliba be. Ianao ve mandeha ranofo be. Dia ianao ve mieritreritra fa hisy discernement ny esprit ao aminao. Ianao ve mieritreritra hisy entendement spirituel ao aminao. Tsy miaraka ireo rahalahy sainabavy. Zay ke mahatonga ny reny le manao méditation transcendantale sy sisy ireny mitoka-monina mihitsy izy mba hanana ny inspiration. Za dia efa nomen'ny tompo faminaniana tany aloha tany hoe hananjanakalahy ianao. Rehefa hananjanakalahy ianao nofonofo fotsiny resahako tamin'ny vadiko zay rehefa mananjanakalahy atsika dia ataontsika hoe noany anarany. Zay fotsiny zany mba mamy nofo. Mandeha nefa le nofo ny lazain'ny tompo anay. Hananjanakalahy nareo fa Jérémie ny anarany. Tsy dia vavela zany le anarana hoe no hafa Jérémie no ataoko. Mandeha misakafo any amin'ny hôtely zay mivady. Avy ny sakafo zay andeha hisaraka ny atoandro za andeha hiasa izy koa andeha hody. Rehefa andeha hody zay za efa resaka taminy efa milamila mividy termos tsika. Azonao dika zay mila mividy termos zay, mila rano mafana. Dia andeha epity zay, io zay mantsaina azy. Andao epity tsika telo mianaka. Dia gaga izy hoe fa ahoana lazainao itsika telo mianaka. Nandeha ny epity zay telo mianaka. Dia tsisy resaka fa dia nandeha ny epity zay telo mianaka. Ozy ianao naresy Jesosy angamba zany dia izy Jesosy angamba dia nareo mivady. Tsy zay le izy. Dia lasa ny asa. Dia izy tany an-trano. Natsony ary rehefa avy eo. Faly be izy. Inona le nataony? Izy nanao test. Rehefa nanao test izy be vokaka izy. Ka ilay telo mianaka lazainy iny zany efa zay telo mianaka ny epita teo. Fa zay le discernement fanamaso hoe andao epita tsika telo mianaka. Dia mieritreritra avy ianao fa azonao any amin'ny faculté de théologie zany? Azonao any amin'ny école biblique ve zany? Azonao zany fifatorana ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fitsapana, ao anatin'ny fandavana torimaso, ao anatin'ny fandavana ny rehaky izao fiainana zao, ao anatin'ny fiainana miemiera fa Jesosy tsy maintsy mitombo. Halleluja. Nisy fotoana nisy rahalahy mpiara-manompo. Tsy ohatsony moa ilay rahalahy. Zany lazaiko anao zany. Matory dia hitako izy mifoka ny sigara.
foka sigara mihitsy izy. Nono zay rehefa avy eo. Ianao eo amin'ny foka sigara. Santeny izy, mihodina fotsiny izy. Tena foka sigara ozy izy. Hitako tanaty novo anao foka sigara. Taty ariana moa dia ohatr'izay mbola miverina ihany le nofy. Mbola mifoka sigara. Misy olona hitako fa olona tsy akaiky anahy eo, fa fantatro ny fiainany. Satria bitsihan'ny fanamasina amiko. Misy olona hitako mandeha makany am-pivarotena. Izany hoe zavatra tsy hitanao maso ao olombelona io, hitanao amin'ny tontolon'ny fanahy io. Tsy mila mamantatra akory ianao, tsy mila manontany. Tsy mila manao ankety. Laha ny andro be manao ankety. Tonga dia mifanahy fotsiny bitsika hoe ty izy ty. Ka io nefa tandremo. Sao dia alasain'ny olona hoe ohatra malalalala zavatra misy etako very ary sao dia hitanao. Za tsy voyant, hein? Sao dia anatona anahy mantsy rehefa avy eo. Io tsy vao maîtrisenao io. Misy fotoana io hitanao, misy fotoana ny tompo tsy miteny, misy fotoana izy miteny. Discernement ny esprit zany. Misy fotoana anaty fotoana anankiray dia tena hoe mavesatra be zany fotoana zany. Mavesatra be zany. Hay mavesatra, mampavesatra an'ilay fotoana. Misy olona tsy mamela elo kao. Mavesatra be zany fotoana zany. Hay mahatonga an'ilay izy mavesatra. Misy mbola ao anatin'ny fangalaranao. Dia atoron'ny tompo anao zay. Misy fotoana io tsika tsy miteny fa tsika malala fiainan'olona. Dia tsikitsikiana fotsiny izy dia ny tompo mamanamboatra azy moramora any. Satria rehefa manana ny fanahy ianao, misy fotoana ireo mpianatra ireo miresaka dia efa Jesosy tsy mila manontany akory rehefa hainy le lazainy. Ianao zany raha mifosafosa any dia efa fantatra koa hoe tsika miresaka anahy foana aho za mody fanina fotsiny. Misy ke mitsokitsoko any ambadika any izao, ialina hono, ialina ty ry. Tsy hainao fa zavatra lazainao amin'ny hafinao, eno any an-tampon-trano. Tsy hainao i Elisa. Rehefa nanasitra ny Elisa ny namana. Sitrana. Tia ny volamena, tia ny ampondra, tia ny zao, tia ny rameva. Ozy Eli hoe tsy grato io fandana mody. Hoeto mandeha any daholo reny, hoeto daholo reny. Fa tsy mila volontsika, tsy mila nintsika fa grato io nanasiran'Andriamanitra. Latsaka tao amin'ny Jordany impito ianao, sitrana ianao. Za ve dia haka volanao. Za nga namorona an'io ranon'ny Jordany io. Be da be nefa ny ohatr'izany. Haka vola aminao rehefa mitory. Dia lasa nandeha reny. Tonga Gehazi. Fantatrao Gehazi, mpanompon'ny Elisa. Rehefa nandeha, matimatin'ilay fitiavam-bola mankareny, lasa ny azakazaka. Rehefa ny azakazaka, teny verena indray fa ilain'ny Eli indray hono le volamena e. Ilain'ny Elisa indray le volamena e. Ilain'ny Elisa le rameva e. Dia mba hoeto verina any aminy. Tsy Elisa akory ny ilazy fa Gehazi ny ilazy. Rehefa ny ilazy ki Gehazi, tonga tao amin'ny Elisa. Ataiza moa ianao ry Elisa? Ataiza moa ianao ry Gehazi? Tsy taiza fa tany hoany fotsiny e. Dia ozy Elize, tsy fantatrao va fa mifanahako ngena hitanao niaraka taminao tamin'ny ianao nakany amin'ireo namana sy ny ekipa ireo nakavola e. Tsy fantatrao ve zany? Fa tena tenin'ny mpaminany. Ary tena tenin'ny mpaminany marina. Lazaiko anao fa rehefa mpaminany no miteny. Tonga dia tanteraka. Aoko tonga aminao sy ny antaranako ny abokany namana. Boka teo eo Gehazi. Boka teo eo. Mbola fotoana fitadiavam-bola ihany ve zao amin'olona? Mbola fotoana fangalana vola ho an'ny olona ihany ve zao? Motsy tokony andeha amin'ny famarinana sy amin'ny hitsiny va? Boka teo eo. Boka teo eo. Toy an'ny rehetrarehetra. Misy fotoana zay mandeha mitory, mandeha miasa. Rehefa mandeha miasa zay, misy olona koa miasa ato am-paralelina. Zay tsy miaraka aminay, ary tsy mifampirara. Fa ianao rehefa avy eo hoe tsy normal ty olo ty. Rehefa mandeha mitory any izy avy eo maka zavatra. Misy poketra nao ve any fa tsy ampiasaina tsony. Fa misy akanjo kely reny. Fa misy vola, misy frais. Zay no ataony kay mitory any. Isika raha mitory eto. Ary raha misy miteny anao miara mitory atao miomana. Ka raha miteny aminao ve hoe mba omeo frais. Na mba omeo akanjokanjo sy ny madinga. Tsy avaty zany. Rehefa mitory ny avaty tsy maka vola. Tsy maka akanjo, tsy maka fiara, tsy maka ninina. Nomena maimaimpona dia mizara maimaimpona.
Ny fanahy foana io. Hoe misy makamaka zavatra any. Nanao an'izay le olona taloha. Fantatrao mihitsy, fantatrao fotsiny tsotro zao. Hoe ty olo ty mandeha mamangy any, mandeha miasa any, mandeha mitory any. Fa izy sady maka zavatra aman'olona. Tsy maka zavatra aman'olona. Raha mamely le olona dia raisina an-tsitrapo ampitiavana satria fitiavana ny anolorany azy. Fa ianao raha hitory tsy hiteny amin'olona omeo an'ity na omeo an'izao mba misy an'izao kely ve? Discernement, mila mihaino ny fanahy. Azao zavatra lazaiko anao. Ty asy ty rehefa natomboka amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa Jesosy manomboka an'ity tsy mijanona ty fa lazaiko anao. Ny toerana fotsiny ny miova ary ny toerana ny tsisy. Fa raha mbola apetraka Jesosy eto Madagasikara zay ary mandra-pametrahana anay eto dia mbola eto zay. Dia mandeha foana io fitoriana io Antsiranana, Diego, Sambava sy ny sisa, Port Dauphin, ninona rehetrarehetra ravaina daholo. Ny manda ny Jeriko mba hanambarana an'i Jesosy. Fa samy mihaino ny fanahy. Mihaino ny bitsiky ny fanahy. Aizanao le. Samy mihaino ny bitsiky ny fanahy. Fa ny olona zay miara manompo amiko sy miaraka ato, rehefa miaraka amin'ny Jesosy, zao no lazaiko anao. Zao no lazain'ny tenin'Andriamanitra. Salamo voalohany. Tsy hitafatoetra eo amin'ny lain'ny marina ny ratsy fanahy. Be da be nge efa mitady borika milimily an'ity fitoriana ity. Be da be nge efa mitady saboty sy amingana zao azy zao. Fa tsy mila miteny akory anao, tsy mila tena miasa be anao. Miala ho azy fotsiny le olona. Le olona miala itsy saborana tongavy e! Kefa Jesosy mandefa azy. Misy mitendry zava-maneno hitendry fa mitendry dia karamaina. Tsy le rahalahy kely eo aloha fa izy lasa nisy nalehany androany fa tonga eo ihany izy. Nefa zavatra toroiko eto gratuit. Izy nefa mitendry maka vola, mitendry manao professionnalisme, maka karama. Tsy d'accord izy amin'ilay hoe fitoriana filazantsara ankira tsy misy vola. Nefa dia gratuit ny fitoriana filazantsara. Na gala évangélique io. Mihiry io, mitendry io, amin'ny zava-maneno sy fitaovana rehetrarehetra, tsy hisy ady hevitra io, gratuit io. Zao sonao tenena aminao zao, sonao efa na 75 millions de francs mahery, efa 100 millions de francs. Fa rehefa ny tompo miteny hoe ataovy ny asa, ataovy ny fitoriana, tsisy mihitsy tao hoe andao rangatsika anao gala évangélika fidiram-bola fa 100 millions fidirantsika nreto, ahoana ny amiarenana ny vola. Na andao rangatsika hiteny amin'ny rehetrarehetra hoe aloavy ny rakitra dia mba samy mandoha kely dia azo sonoa. Efa nisy nakarakitra tamintsika ve teto? Tsy teneny andra misy. Efa nisy nakavola tamintsika ve teto hoe alefasony zao fa mila an'ity, alefasony zao fa mila an'ity. Lazaina aminareo fotsiny ny vaovao. Lazaina aminareo fotsiny ny projet. Dia nareo kakasihan'ny tompo amin'izay naimpo sy tianareo sy fitiavanareo dia manome ampifaliana. Fa tsisy akaneriteri sy akamatotra. Fa maimaimpoana ny fitoriana filazantsara. Dia zay ny zavatra an'izy. Dia farany miala le olona rehefa asain'i Jesosy miala. Dia ianao mila midiscerner ny fanahy. Tsy hoe mihena zay zany dia mety ao ihany dia izy ary zao ny anao an'ity, izany anao an'ity. Rehefa tsy avy amin'ny tompo io dia esoriny. Dia miala eo. Fa izy manana ny fahasoavana, izy manana ny grasy, ny fitoriana mandeha foana. Ny asa mandeha foana. Ny olona ny bebaka, ny olona miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fenao mandeha araka an'ity, zay tiany Jesosy Kristy. Halleloja! Azonao ve zany? Nisy taona nisy ny teny hoe alao mba asiana écran géant eto e. Dia tonga dia kakapizao moa teny. Asiana écran géant eo dia tonga dia mamaky tononkira daholo. Troka za tsy d'accord amin'izany mamaky tononkira zany. Tononkira rahalahy rehefa tononkira mpanahy tonga dia miainga fotsiny ato. Tonga dia hay ho azo io écran géant na ohatrinona zay sisa. Ianao zany rehefa hira dia mamaky écran géant fa avy any ivelany ve le zavatra raisinao sa vato anaty. Fa nampianarin-tompo anahy hatramin'izay. Be da be nareo raha mahita anazy tsy mamaky firana zany mihitsy tsy mamaky boky firana. Satria zay le hoe dépôt. Inona moa zany le dépôt? Tahiry ao anaty. Dia efa tamin'ny mbola kely fa miaina ny hira filazantsara, hira fitoriana. Dia manova
manamboatra. De mandeha le teny, mandeha le hira, de voaka ao anatinao le izy aveo satria rehefa ampidirina. Ka tsy ho zariko amin'izany ny olona miaravavaka, ianao zany mba tsy anatrina mihitsy zany, de ianao tsy hain'le mélodie fa isaky ny tonga ny alahady de ho sokafana foana io écran géant io. Isaky ny tonga ny alahady de ireny misy firana, rehefa ho amin'ny tompo ianao mandeha ho azy io firana io. D'accord amin'izany ve ianao? Etoy ianao hoe tsy d'accord amin'izany nefa za tsy manana mémoire. Omeny Jesosy mémoire ianao. Halleluja. I Abrahama sy Lot, i Abrahama sy Sara zany ary efa ménopause. Efa tsy tokony hiteraka intsony, ain'ny tompo mbola mampiteraka azy indray. Ka zay mémoire anao ve nataonao problème hoe tiany cahier, tiany écran géant, tiany zao. Tsy problème amin'i Jesosy zany. Tonga de hainao io mivoaka fotsiny hira. Misy miteny mba asiana programme rehefa mitory. Ohatrany ahoana le ato hoe fidirana apostolika amin'ny sivy. De mba halaharo le hira hoe ty. Misy miteny hoe tsy nenareo hira vazaha foana sy ny sisa. Nenareo to hira zao maro samihafa sy ny sisa. Asivy programme. Galo fanazy programmena. Tsisy programme. Zay soratanao eo, afaka manoratra programme ianao. Fa aveo iny tompo miteny hoe vai io de miova, vai io de miova. Zay le fitariha fanahy. Ny rivotra mitsoka amin'izay ty tsy fantatrao izy na viaizana ho aiza. Toriteny tsy vakina taratasy hoe eto zao de ty le vakina de ato ambadika ato. Io foana le mampimera vao tsofony rivotra le taratasy tapitra le toriteny. Miravintsika fa vita toriteny. Le taratasy lasa ry ambany ariko. Tsy hitanao intsony le zavatra vakina. Satria tsy soratra ny vakinao. Efa nomaninao nandritry ny herinandro, nandritry ny tapa-bolana. Efa mpasimokotra ery ianao na toriteny tapa-bolana ara ihany. Tsofony rivotra iny mandeha le izy. Tsisy intsony le toriteny. Satria ahoana? Tsy ao le discernement, tsy ao le asan'ny fanahy. Satria rehefa omen'ny tompo ny fanahy masy tenao, tsy mila zany no tsy taratasy soratany zany. Fa tonga de ao anaty io. Ato am-poko ny ireketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ato am-poko ny ireketako ny tenao mba tsy hanotako aminao. Ato amiko ny tonkira, ato amiko ny hira, ato amiko ny tenan'Andriamanitra. Mivoaka ho azy io. Halleluja. De ohatr'izay ny antsika raha lasaina vany any amin'izay letra lianao any ane, misy fotoana tsy ampozinao mitory ianao. Fa ao le fanahy no miteny. Misy fotoana mianatra ianao, ao ampianaranao mitory kely amin'io akaikinao. Zany misy fotoana mitory eto tsy fantatro mihitsy hoe inona fa de asain'ny tompo miteny de miteny. Fa rehefa aveo misy manome retour, tena za mihitsy le ohatran'izao. Za mihitsy le tena tia série télé be. Za mihitsy le miraikitra eo amin'ny télé eo ary ny télé indray mijery anahy matory. Dangereux nge zany e. Fa zatra lazaina anao eto avy amin'ny fanahy. Za mihitsy le tsy mety mibebaka, za mihitsy le tsy mety atao batisa, za mihitsy le mihaino manaraka ty ivelany fotsiny. Iza no irako? Iza no andeha ho irakay? Fotoana zao hitsanganana raha lasaina bavy. Fotoana zao andehanana. Fotoana zao hiazakazahana. Fotoana zao andehanana hitory an' Jesosy. Fa lasa ny olona mampianatra diso indray ny mafeno eraka Antananarivo. Lasa ny manao fampianarana santoka sy amotika olona indray ny feno eraka Madagasikara. Fa ianao le manana ny famarinana, tazominao anao rery. Ianao le manana ny fahasoavana, mipetrapetra-potsiny. Ianao le manana ny famonjena, tazominao anao rery. Tsy dodina ianao, tsy tery am-panahy ianao, tsy maky ianao, tsy miasa saina ianao, tsy miady ao am-po ianao hoe ahoana ny aparitahako an' Jesosy azony reto olo reto famonjena. Fa terizinao anao rery. Malahelo ny fanahany amin'izany. Zay manatsofana hoe aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Natao ianao ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Ary any amin'ny maizina ny mila amin'ny mazava, fa aza tamana eo amin'ny mazava fotsiny. Jesosy Kristy tompo misaotra ny amin'ny teninao nomenao anay teto androany. Misaotra Jesosy fa nampianarinao zay mba hanana discernement. Tsy raikitra amin'ny tany, isaina ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ tany. Petrako aminao ny tsirairay avy zay tonga teto androany. Petrako aminao izy ireo Jesosy, zay sambany vao tonga teto, zay efa tonga teto. Petrako aminao ny tsirairay avy Jesosy io. Ianao niaro azy amin'ny zana-tsipika mirehatra lefa n'le ratsy. Ianao niaro azy amin'ny fanangolen'ny devoly. Ianao niaro azy amin'ny fakapanahy. Ianao no mampijoro Jesosy malalo. Araka ny vavaka tao amin'ny Filipianina teo, ianao Jesosy niasa mba hitombo ny fitiavany ianao. Hitombo ny fitiavany ary hamantatra ny zavatra tsara indrindra izy, hidiscerner les choses, les meilleures Jesosy. Tompo malala. Mba tsy hanatsiny amam-pondro amin'ny fiverenanao, fa hijoro amin'ny marina, hijoro amin'ny mahitsy, hijoro amin'ny sitraponao. Jesosy tompo. Jesosy malala, apetrako aminao.
ny tsirairay avy amin'ny didy aman'andraikitra, amin'ny asa fanompona, amin'ny asa fitoriana, amin'ny asa iraka apetraka ao fanazavana ny jentilisa. Fanamasina mbola hiasa ianao, fanamasina mbola anositra ianao, fanamasina mbola ameno ianao, ary andeha amin'ny hery sy ny fahefana izy ireo, andeha amin'ny afo ny fanahy izy ireo, andeha amin'ny fanosoranao izy ireo, ka zay talenta fanomenao, zay rehetra fanomezam-panahy nomenao, zay rehetra fanomezan'ny fanahy nomenao Jesosy, dia mbola hiroborobo, mbola hitompo, mbola ho avy arivo ho eny tsy manam-pataperana ho voninahitry ny anaranao Jesosy. Halleloja. Jesosy, ianao no mitahiry ny fiangonanao hatramin'ny farany. Petraka aminao koa ny tsirairay avy amin'ny asa ny isan'andro, ny mpitsabo, ny mpampianatra, ny mpandrarà, ny miasa birao, ny miasa tena, ny zay rehetrarehetra manana fikasana tsara ao anatiny dia tanterahanao zany. Ianao no ampijoro azy ireo amin'ny fahamarinana, ianao no ampijoro azy ireo amin'ny sitraponao, ianao no anambina azy ireo ho lavrary ny asany rehetrarehetra, mba tsy indray ny anavesatra azy sy anakana azy amin'ny fanompona sy ny fandrosoana Jesosy, fa ianao manatsotra ny tananao ary manome manana ambiampy mihoatra noho izay verina sy ny angatahana, ary rehefa voky izy dia tsy anadino anao, rehefa voataha izy dia tsy hodina aminao, fa hitondra ny fahazavana sy ny famonjena ho an'ny hafa. Petrako aminao zay tsy anasa nefa mitady asa, ianao no hanome azy zany. Petrako aminao zay rehetrarehetra ao anatin'ny olana, saribahana, tsy hainao atao Jesosy, zay impossible amin'ny olombelona, possible aminao. Jesosy, zay rehetrarehetra mbola mitomany anaty, zay mbola anatin'ny ady, zay mbola anatin'ny alahelo, ianao Jesosy no ampijoro azy, ifikirany aminao, ary ianao no anatsotra ny tananao fa marina ny teninao hoe raha mamaky ny afo izy, tsomay, raha mitaniona izy tsy hanavitra azy ny renirano. Jesosy Kristy Tompo, apetrako aminao zay rehetra tsy salama, na inona anaran'ny aretina, na inona anaran'ny aretina, efa nentinao teo amin'ny azy fijaliana zany, ary ny diakapoka taminao nazona fanasitranana. Jesosy Kristy, ho ao aminy ny finoana mafindra tendrombohitra, finoana zay ankasitrahanao, ary hitondra fanasitranana ho azy ianao Jesosy. Hiala ny fahosana, hiala ny tsy finoana, ary dia amin'ny fahasalamana feno ianao ho voninahitra ao zany Jesosy malala. Petrako aminao ny ankizy mpianatra, amin'izao fotoana dia malaza ny hoe mpangalajaza ny zanakao Jesosy, arovanao zany. Ny zanakay Jesosy, arovanao zany. Ianao hiaro azy ireo raha miditra, ianao hiaro azy ireo raha mivoaka, ianao hanome tolo-tsaina azy, ianao hanome fahendrena azy, ianao hanome fahazavantsaina azy, Jesosy Kristy Tompo, mba ho eo amin'ny fanatrehanao hatrany izy ireo, ary ho zaza endry, ho zaza matahotra anao, ho zaza voataiza araka ny sitraponao, Jesosy Kristy Tompo. Apetrako aminao ny tsirairay avy, malala ny momba azy ireo ianao, mety tsy voatonoko akory ary, zay mety handeha lavitra, anana dia lavitra, ianao ny aro azy, loha lalana sy vody lalana, ianao ny tahiry azy, Tompo malala. Tompo, le ratsy tsy anana anjara na amin'iza na amin'iza, ataovy manana fo mankatoa, ary fo tia anao ny tsirairay avy, ary endroso aminao mandrakariva. Misaotra anao zay ny amin'ny fotoana anay teto hatramin'izay ka hatramin'izao, misaotra ny amin'ny teny rehetra marobe fanomenao, misaotra ny amin'ny olona nandray fahasoavana, ny voninahitra dia ho anao ireriany, misaotra tompony amin'ny fiasanao, ary ny zavatra rehetra natao miara-miasa asoa zay tianao, ary misaotra fa mandra-piverinaao, izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery. Elatra ny akarany taka ny voromahery, andeha izy tsy ho reraka, hazakazaka izy tsy ho sasatra. Halleloja. Misaotra Jesosy malala, fa ianao mitazona amin'ny mpanomponao zay nifidinao, ary tsy afonao, ianao no manamarina ny tsirairay avy, ary mampijoro azy ireo, mendrika ny fanjakanao, fanasina sy fahazavana, ary ho mpanarato olona ho anao, mahomby ao aminao Jesosy. Fandravana tsy hanan-kery zany na amin'iza na amin'iza. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Halleloja. Misaotra Jesosy. Amen. Amaranantsika azy dia anao hiritsika hoe raha mbola Jesosy ilay mahery, raha mbola le Jesosy ilay mahery ny maniraka anao, Jesosy manam-pahefana, andositra ny fahavalonao, andositra ny fahavalonao. Mino zany va ianao? Vitsy kely ny amen. Mbola variana kely. Raha Jesosy le manam-pahefana no ao aminao, izy maniraka anao, izy ny manamarina anao, andositra ny fahavalonao. Lalana iray no idira eo aminao, fa mipatitaka izy mahita anao, lalana fito ny voahany. Azonao hoe zany? Tanjere nge Jesosy io. Tanjere miaraka amin'ny Jesosy io. Fa anandrakandrana zay manandrakandrana anao. Anandrakandrana ny devoly, anandrakandrana anao.
Fa vao manodidina fotsiny tsy mety fa manitra be an Jesosy ty. Tsy azo kitikitiana. Lalana ray ho any idirana, fa rehefa itsaoka izy lalana fito, mahavita mamorona lalana fito be zao. Itsoahana. Halleloja!